Reavako malala amin'ny tompo ampitomboinao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny bokin'ny Exodosy toko 5:12 ny andininy 2:20 hatramin'ny 4:20 mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Alohany hamakitsika izany dia andeha iombona amin'izao vavaka izao isika riavana. Raha eo falo misaotra anao zahay, lay Andriamanitra mamangy anay amin'ny fotoana rehetra, lay Andriamanitra mamelombelona ny nofo mampanahy anay, lay Andriamanitra tia dia tia anay tokoa ka mizara ny teny tsara ho anay isan'andro. Ankehitriny Andriamanitra dia veloa miaraka ny fahasoavanao zahay hiaina amin'ny famondramponao ka ny teninao hitoetra betsaka ty anatinay mba tsy hanotanay aminao. Sokafy ny masom-panahinay, andray ny teninao, ary eo ka ny fanahinao masin'Andriamanitra no irahinao, anazava izany aty anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Exodosy toko 5:12 ny andininy 2:20 hatramin'ny andininy 4:20 vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: Ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron'ny ranomasina mena, dia nandroso ho any amin'ny efitra sora izy, ary nandeha hatelona tany anefitra izy ka tsy nahita rano. Dia tonga tao mara izy, fa tsy nahasotro ny rano tao mara satria nangidy izany, koa izany no nanaova ny anarana hoe Mara. Dia nimonmonina tamin'i Mosesy ny olona ka nanao hoe: inona no hosotronay? Ary dia nitaraina tamin'i Jehova izy, ka dia nanehoan'i Jehova hazo anankiray, ary rehefa natsipony tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehova lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao no nizahany toetra azy, ka hoy izy: raha hazoto hiaino feno Jehova Andriamanitra ao ianao, ka hanao izay mahitsy eo masony, sy hiaino ny lalàny, ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egyptianina, ary izao no Jehova izay mahasitrana anao. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ilay dia tany anefitra no ambaran'ity mofinainantsika ity riavana. Ilay dia tany anefitra izay dia tao aorianan'ny fahafahan'ny zanak'Israely tany Egypta izany. Ilay dia nivezivezy, ilay dia nifindrafindra monina. Ary hitantsika fa rehefa afaka tamin'ny fanandevoza tany Egypta ny zanak'Israely, dia mbola nitoy tany anefitra ny fizahany-toetra nahazo azy. Zany hoe zany, mbola mitoy mandrakariva ny fizahany-toetra ny mino, na dia efa afaka aza izy ireo. Andeha ary ho jerentsika riavana amin'izao mofinaina izao ny fizahany-toetra ny olona afaka. Ny fizahany-toetra ny olona afaka voalohany dia fizahany-toetra mitady an Jehova, fizahany-toetra mitady na mampitady an Jehova. Eo amin'ny andininy 2:20 hatramin'ny 5:20 tapany voalohany no ahitantsika izany. Rehefa nivoaka tany Egypta tokoa manko ny zanak'Israely, nipita ny ranomasina mena, tsy nitsahatra teo akory ny fizahany-toetra, fa indro nivezivezy tany anefitra izy ireo, nandeha tongotra 3 andro kanefa tsy nahita rano.
3 andro tsy nahita rano, ary rehefa mba nahita rano indray aza dia tojo rano mangidy no hitan'izy ireo tao mara. Tena fizaham-toetra lehibe zany ry havako, hoe ianao izay efa tena mainy hetaheta, 3 andro vao mahita ny rano mba hita indray dia rano mangidy. Ary mafy zany raha dikantsika mantsy anie, ny hevitry ny teny hoe mara dia hoe mangidy, ary tsy hoe mangidy fotsiny fa midika fahafatesana mihitsy, to manakaiky ny fahafatesana. Dia lasa ny eritreritra manao hoe no ahafahana mba ho faty vare reto zanak'Israely reto, tsia fa mandalo fizaham-toetra izy. Dia indro ary fa roboka tamin'ny fimononmonona ny mpitarika, dia nymononmonona tamin'ny sesiny olona, ka nanao hoe inona no sotroinay. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, ny tena marina eo anatrehan'ny fizaham-toetra tahaka izao dia Andriamanitra no vahaolana. Zany no nahatonga ny Mosesy nitaraina tamin'i Jehova hitsarika ny sain'ny zanak'Israely rehetra koa mba hitady an'i Jehova eo anatrehan'ny olana, fa tsy ho variana himonmonina na hijanona ao anatin'ny fahafatesana. Hitantsika tsara fa rehefa nitaraina tamin'i Jehova Mosesy dia indro Jehova naneo hazo anankiray izay afaka natsipo tao anaty rano ka nanova ny mangidy ho mamy, nanova ny fahafatesana ho fiainana, nanova ny tsy azo nosotroana ho tonga fiainana ho an'ireto zanak'Israely ireto. Mampahatsiaro antsika zany ry havako malala ilay teny izay notenenin' Jesosy Kristy tamin'ilay vehivavy anankiray teo am-patsakana any amin'ny Jaona 4, izay nitenenan' Jesosy Kristy mazava tsara fa ho Jesosy hoe izay rehetra misotro ty rano ty dia mbola angetaheta indray, fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy ry havana no loharano miboiboika ho an'izay rehetra mangetaheta, ho an'izay rehetra mandalo ady sarotra fizaham-toetra, dia io Jesosy Kristy io no vahaolana. Tsy izay rehetra heverintsika fa fimonmononana akory no hahafaketahetantsika, tsy izay rehetra heverintsika ho fanomezantsiny mpitarika akory no hampamamy ny rano izay mangidy, fa i Jesosy Kristy izay miditra ao anatin'ny fiainan'ny mpino. Rehefa koa malala ny fizaham-toetra ny olona afaka arak'izany dia fizaham-toetra mikatsaka mandrakariva ny hahatonga ny olona hifikitra hatrany amin'Andriamanitra, hifikitra mandrakariva amin'Andriamanitra ka tsy ala amin'Andriamanitra na dia olona afaka na dia efa olona afaka azy. Tsy ny fanaovana tsipadony laka ny tana akory ka fahamelana an'Andriamanitra hoe any ianao fa efa tafita ny ranomasina mena izahay no vahaolana, fa ny fiarahana amin'Andriamanitra mandrakariva no mahavelona ny mino. Ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity mofinainy ity ihany ry havako malala dia ny hoe ny fizaham-toetra ny olona afaka dia ny fiainona ny feon'ny Jehova. Ny fizaham-toetra ny olona afaka dia ny fiainona ny feon'ny Jehova. Eo amin'ny 5:20 tapany faharoa sy ny 9:20 dia manambara mazava mihitsy Andriamanitra manao hoe tao amara no nanomezana ny lalàna sy ny fitsipika ho azy izay nizahana toetra azy. Tao zany no nanomboka nanome fitsipika ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra, tao no nanomboka ny fanomezana ny lalàna tany anefitra
Ary raha mitenitsika hoe lalàna dia tokony fantatsika tsara fa ny lalàna nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely dia lalàna mba ho fefy sy ho arofanina ho azy ireo mba tsy hahatonga azy hivily ho amin'ny ankaviana ho amin'ny ankavanana. Lalàna nomena noho ny fanadonoana matetika nataon'ny zanak'Israely, lalàna nomena noho ny fahatson'ny zanak'Israely no nanomezana azy ny lalàna. Fa ao anatin'ireo lalàna ireo ihany koa no ahitana sy hitariana ny fankatoavana feno an'Andriamanitra. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny manao hoe raha zoto iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka anao izay mahitsy eo masony, iain'ny lalàny ary hitandrina ny didiny dia tsisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny. Ao anatin'io lalàna io no mirakitra ny faneken'Andriamanitra ka hanambaran'Andriamanitra fa tsy hiatra aminao ny aretina fa ny fanohatra amin'izany Andriamanitra aza no hanasitrana anao. Tanterahan'Andriamanitra amin'izay mihaino feony ny lalàna, ny fanekeny. Ao amin'ny lalàna na ny fitsipika na adikatsika koa hoe ao amin'ny soratra masina no ahitantsika ny feon'i Jehovah, ka ao anatin'ny soratra masina no anaovan'Andriamanitra fanekena amintsika ka hanomezany toky hiantoka ny fahavelomana sy ny fanasitranana ho antsika. Ry havako malala, ao amin'ny lalàn'Andriamanitra arak'izany no misy ny fanasitranana ho an'ny olona. Ao amin'ny lalàn'Andriamanitra no misy ny faneken'Andriamanitra. Ao amin'ny lalàn'Andriamanitra no mahavelona ny mino. Natoinona arak'izany ny fizaham-toetra mandalo eo amin'ny fiainan'ny mpino, natoinona ady ny finoana dia tsarovo mandrakariva ny fiainoana ny lalàn'i Jehovah, ny fiainoana ny teniny, ny fankatoavana sy ny fiainana mihitsy ny soratra masina no ahafahantsika miatrika ny fizaham-toetra. Ny olona afaka ry havako malala dia tsy tahaka ny Egyptianina izay tsy malala ny lalàn'Andriamanitra ka nahatonga ny areti-mandringana niatra tamin'izy ireo. Raha mahatsiaro ilay loza folo tany Egypta isika. Fa mampanantena kosa Andriamanitra fa izay mihaino feony, izay mahatoky eo anatrehany amin'ny fankatoavana ny didiny sy ny lalàny dia ho tojo fanasitranana. Revako malala ao amin'ny tompo, raha fehezina ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany ity dia izao: tsy hitsahatra ny fizaham-toetra mahazo ny mpino na dia efa olona afaka ary izy. Tsy ny maha olona afaka akory no hialany ny fizaham-toetra, fa mitohy sy manaraka ny fanompoana rehetra izany. Fa ny toko ho an'ny mpino kosa dia ny fianteherany amin'ilay Andriamanitra loharano miboboka izay mahafaka etaeta izay rehetra manatona azy, ary indrindra ny fankatoavan'ny tenin'Andriamanitra izay mahasitrana ny nofo amam-panahiny. Dia n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra no ny teninao izay nomenao. Mahatsiaro mahery izahay, mahatsiaro fa tsy irery izahay eo anatrehan'ny fizaham-toetra samy hafa izay mahazo anay. Fa tsaroanay fa ianao Andriamanitra mihitsy kay no miady ho anay ka mamelona ny fiainanay izay maty teo aloha ho amin'ny fiainana vaovao, izay tao anatin'ny sedran'ny mangidy ho tojo ho any amin'ny fahamamiana. Misaotra anao izay Tompo, ilay Andriamanitra mitsidika ny tokoana ambaravaranay tsiraray avy, ilay Andriamanitra mamelombelona anay eo anatrehan'ny valanaretina Covid-19 izay mahenika izao tontolo izao ka mahakasika ny taninay. Andriamanitra hiantanay sy hitalaonay manokana aminao Andriamanitra izay efa niteny hoe
izao no Jehova izay manasitrana anao koa kasio manokana tompo ny mpanomponao tsiraray avy izay mitondra izany aretina izany na iza na aiza na any amin'ny isan-tokantrano any amin'ny toeram-pitsaboana ary vangy manokana ireo mpitsabo izay manao nainy tsy ho zavatra omeo tompo ny tolotsaina endry ho amin'ny mpitondra sy ho an'ny vahoaka rehetra ahafahana miatrika sy mifehy izao valana aretina izao. Fantatray fa Andriamanitra mahafehy izao tontolo izao ianao ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao Andriamanitra. Ataonay sy angatahanay amin'ny fahatokinay fa hainao ny zavatra rehetra izany vavaka izany. Ho anao any ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen.